Mpanjifa 3 arivo tsy nalo jiro sy rano iroso amin'ny fanapahana amin'izay ny jirama. Tsy fandriam-pahalemanao ambo miandra malolotra vahaolana ny solom-bavambahoaka timiny. Fanamboaran-dalana ao Ambomanambola afa-pasahiranana ny tantsaha. Miraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovany MBS indray anao amin'ity sabotsy 9 septambra 2024 ity arahaba ampitiavana ihany koa ary ampanajana no entina mitsidika ny tokantranonao anasananao ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Avy hatrany dia ny resaka mahakasika ny fiainam-pirenena no antsika manokatra ny fotoana. Namoaka fanambarana ny firaisamonim-pirenena sy ny ONG maromaro manoloana ny tsy fisian'ny mangarahara eto amin'ny firenena ny amin'ny fitantanana ny valana aretina COVID-19. Mitatitra an'izay vaovao izay Asinandre Malala. Miisa 7 ireo fiarahamonim-pirenena sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miara-manao sy ny ity fanambarana iombonana ity. Raha ravina dia mbola ny resaka mangarahara eto amin'ny firenena izay tsy mahafa-po azy ireo ny tena antony. Manjavozavo ny fampiasana ny teti-bola COVID-19 indrindra ny amin'ireo caisse d'avance unique et exceptionnel izay napetraky ny CCO COVID-19. Tsy mbola misy tatitra arakasa sy ara-bola isam-bolana mifanaraka amin'ny lalàna velona. Tsy ampy ny fifampidiniana eo amin'ny sampy sehatra, firaisamonim-pirenena, sehatra tsy miankina, ny manam-pahaizana ara-tsiansa amin'ny famolavolana sy ny fanjohiana ary ny fanarahana ny PMDU. Tsy ampy ny fahafana manaraka ny fampiasam-bola mifanaraka amin'ny COVID-19 izay miparitaka be loatra nateo aza ny fametrahana ny fond de riposte COVID-19 tamin'ny volana Jolay 2024. Tsy misokatra amin'ny olom-pirenena ireo mpisehatra sasany manoloana fitakiana ny fahafan'olom-pirenena mahazo vaovao marina. Tsy misy ny lalàna manamarika ny fepetra raisin'ny mpanantanteraka. Manamafy hatrany izy ireo ny fampiarana didim-panjakana 2024 tsipika 527 mikasika ny fametrahana ny fond de riposte à la pandémie COVID-19 izay lany tamin'ny filan-kevitry ny gouvernement tandroa Jolay 2024 ary io lalàna manaraka ireto izany hoe ny fankatoavan'ny comité de pilotage ny teti-bola isan-tsokajiny, ny famoahana lisitra ny tsenam-baro-panjakana sy ny fandaharana asa, ny fanangonanareo fandaniana rehetra ao amin'ny CGMP, ny famoahana tatitra arakasa sy ara-bola isam-bolana mifanaraka amin'ny feim-potoana voasoratra ny lalàna, ny fandaminana ireo fandaninana nampiasaina talohan'ny nankatoavana an'io didim-panjakana io. Ankoatr'izay rehetra izay dia nambaran'ireto firaisamonim-pirenena ireto fa tsy mazava amin'izy ireo ny mbola hitazomana ny amiana ara-pahasalamana. Betsaka amin'izao no milaza fa antoko-panohitra nefa manohana ny fitondrana. Nano ny heviny mikasika izy indrindra ny sekretera jeneraly ny antoko-tiako Madagasikara Rina Randemasinoro fanady adiny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Lalam-panorenana izay napetratsika dia mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka Andriamato Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Ankoatra ny filazan'ny lalam-panorenana 2024 tsipika 320 milaza fa izay nanana ny vaty faharoa betsaka indrindra taorian'ny fifidianana filohampirenena no tokony miatrika ny fanoherana dia ity ampahana horonan-tsary ity ihany koa milaza ny fanekeny andaniny sy ny ankilany ny toeran'ny mpanohitra. Saingy hatreto anefa dia mbola tsy nivoaka mihitsy ny fampiarana ny didy. Hatreto araka izany dia ny RMDM manany rodiben'ny mpanohitra ho an-demokrasia eto Madagasikara izay ao anatiny atoko-tim no atoko-panohitra eto Madagasikara. Saingy tato ato dia misy manangana atoko-panohitra hafa manohitra ny atoko-panohitra. Amin'izao fotoana izao zany izao mitsangana ny opposition betsaka izao no mitsangana ho antoko-panohitra izao dia misy fikambanana maromaro mitsangana ao anatin'izay fanoherana izay. Ny zava-dehibe aloha rehefa tena mahatsapy ianao le tsy fehitezana mission amin'ny firenena ny fahasahiana amin'ny joro dia efa zava-dehibe zay fa zao no tiako tsindriana fotsiny betsaka no milaza fa mpanohatra nefa milaza izy fa manohana ny fitondrana. Ny amin'ny mpanohy politika zavatra anankiroa ihany na ianao mijoro anohatra ny zava-misy eo milaza ny zavatra tsy mety na ianao manohana ny fitondrana fa tsy hisy mihitsy zany hoe zay manohatra ny zava-misy fa manohana ny fitondrana io
zay zany dia fahafahany tsirairay avy mandinika hoe iza ny mety olona mandefa n'ireny sarisarina mpanohatra ireny niezaka manely an'ireny vaovao ireny fa tsy misy zavatra afa-tsy anankiroa ihany a na ianao manohana an'io fitondrana io a dia miditra ianao zany ao anatin'ny fitantanana zay lazaina eo a miezaka miaro anazy ianao na ianao manohatra satria ianao manana ny foto-kevitra ao manana ny ijoroanao a ahafahanao a mandresy lahatra ny olona hoe tsy mety io a ahafahanao mety mahazo ny fitondrana ao arinao. Ivatika lafim-baovao hafa isika mampitaraina ireo mponina eny Ambohimeandra sy ny manodidina ny resaka tsy fandriam-pahalemana androany dia nanolotra fanampiana ho azy ireo iadina amin'izany indrindra ny solombavam-bahoaka Rastany Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala. Intelo isan-kerinandro no saika ahitana fanafiana amin'ny tampediana raha ny fanazavana ireo mponina eny an-toerana. Ny fanafiana farany dia 5 amin'ny tampediana no nanafika tokantrano iray. Tokony tamin'ny 3 latsaka teo ilay izy dia tonga dia nisy nandona be fotsiny varavarana tonga dia force be mihitsy 5 lany teo amin'ny terasy niaraka amin'ny basy dia le télé zany no najano fa vola sy ny karapanondro ny lakleana moto reny no lasany maro betsaka nefa olona victime tamin'le izy fa hatramin'izay mba nisy fotoana ny lamindamy mahanty atao fokotany. Mametra panontaniana ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana ho iatrany ireo mponina. Aiza ilay hoe iaro ny vahoaka sy ny fananany. Ianao efa vaky trano mbola tonga ry zareo hoe tsy mba nijery ny zavatra nisy zany hoe andao mba ho jerevana le zavatra nitranga sy le zavatra nahazo anareo fa zay midina aty le olona vaky trano dia atao anaty tôbila zay no iresaka amin'ny zareo tsisy potaka izay zany zareo dia lasa dia teo zany nitsiry ny hevitra amin'izay hoe andao tsika hiantso ray aman-dreny fa misy ray aman-drenitsika eto amin'ity faritra ny 2e arrondissement ty. Na eno ny antsovonjy ny retom-ponina ny solombavam-bahoaka voafito tamin'ny anaran'ny Tim eny an-toerana ka nandray andraikitra avy hatrany. Aizavo ny fandehanana atsosy mivavady fitsoahany raika dia atso fandroany dia le vavady nidirantsika ato andao tsy manino fa asentsika vavady io dia midinika teo dia asiana olona miandry koa ao dia mitondra soufflé moa tsika io ahafahan'olotra soufflé io anaovana isa-tokantrano azonao nasiana sireny na eto dia 2 mampalahelo olona satria sady afa tena nona mbola tsy afaka koa izy mipetraka manao ny zavatra tokony ataony satria miady amin'ity fandriam-pahalemana ity. Fa manoloana ny politika fampandrosoana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ity solombavam-bahoaka Rastany ity ary no amafisiny fa mila mahafantatra ny fotom-piveloman'ny malagasy alohan'ny mpitondra Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala hatrany. Aiza ny lokalokan'ny filoha ankehitriny fa hijery manokana ireo tantsaha ary izaran-tany ho an'ny tanora toa mifanipaka amin'ny zavatra nolazaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024 izay nandrasan'ny fitantanana ny firenena aza moa dia nireharea mihitsy ity fitondrana ity fa manafatra vary anarivon'ny taona ho an'ny malagasy. Mba fantatry ny filoha ve fa ny 20 isanjaton'ny malagasy no tantsaha. Zany ngamba songahatro fotsiny hoe matimina tamin'ny andron'ny président Ravalomanana ngamba tena miteny kely hoe efa nanao vitrine niakatra be le fambolena teo nefa mo fotoana fotsiny izy dia latsaka reny tokony atao tsy eo fanenjena izy avisa fa soso-kevitra ny anay tokony ampinaingana ny any ambanivohitra mokatra tokony anampy ny fanjakana io ny ataon'ny lara-pahamehana anao barazy isaka ny commune. Jerivo makany raha malala anao bialala ny makasy ny rehetrarehetra jerivo iny Aombe jerivo aria sud-est tena makarary fo tsy voaexploité le tantsika dia mipetraka nefa tsika dia nona fa raha mbola tsisy sebazé amin'ny fambolena tsika économie verte veloma fa mbola na 10 taona tsika na 20 taona tsy afaka n'ity insécurité sécurité ty raha tsika Madagasikara afahany fitondrana mbola mizezizezy ta hoe matonga vary mbola vatra manavatra vary hatrany ivelany zéro meko azy. Mbola amin'izay vaovao ny fampandrosoana izay anisany mampitaraina ny mponina ao amin'ny commune Ambohimanambola ny faratsy ny lalana any an-toerana. Manomboka fotodrafitrasa ny ben'ny tanàna lany tamin'ny arana tokotiko Madagasikara Ambohimanambola omaly fanadiady ny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Lalana mirefy 7 km sy sasany eo ity amboarina ity mampitoy ny ambanivohitra indrindra mandrapatonga eo Ambohimanambola taptanàna. Anisan'ny vina napetraky ny ben'ny tanàna ao anatin'ny fampandrosoana Ambohimanambola ity fanamboaran-dalana ity ary volan'ny commune Madiodio no anamboarana azy.
Ye ny antony rahantsika nalala ty lalany ty hatramin'izay a fa vitsy ny mpandeha aminazy satria simba de simba noho ny orana noho ny ranonorana zany de zay no iatsona antsika rehetra mpampiasa ny lalana isy ny fikojakojana ho apetrakintsika amin'ny fandraisana andraikitra fampianarana ihany koa fampandraisana andraikitra ny mponina tsirairay ao anatin'izany fikojakojana ny lalana zany. Efa nisy moa ny fizarana masimboly sy fampitaovana ny tantsaha ary fanomezana fampiofanana azy ireo talohan'ny tetika asa fanamboaran-dalana ity. Anamorana ny fitaterana ny vokatra araka izany no tena tanjona tamin'ny fanamboarana ny lalana. Amin'izao fivoahana tsikelikely amin'ny fiboana izao dia nisy ny fanapahan-kevitra izay noraisiny teo anivon'ny orinasa Jirama izay ny amin'ny teny amin'ny fobe-toerany teny Ambojatofoteny. Njavandre Mahefa no nitatitra ny vaovao teny an-toerana sy maty hoe Prince. Ity ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena ny 24 Martsa lasa teo amin'ity volany ity ary raha mbola mitatra zany dia hitantsika eo ny zavatra ho atao fa tsy misy mandoa facture ny volan'ny Jirama ny olona fa ho amboarina mety ho zaraina 5 zaraina 10 hifampidiniana amin'ny Jirama ny fomba andoavan'ny ny olona isaky ny tokantrano zany facture ny Jirama zany hoe tsy misy mandoa facture aloha zao ary tsy misy indrindra fanapahana Jirama hoe tsy nalovola le olona. Hatreto aloha dia mbola anatin'ny amiana ara-pahasalamana isika ary efa miditra amin'ny andiany fahasivy isika izao. Nanamafy anefa ny avy eo anivon'ny Jirama androany fa hiverina amin'ny laony ny asan'izy ireo. Izany hoe isy ny fanapahan-jiro ho an'ireo tsy mahalony facture ho an'ny volana Septambra. Ny facture farany mbola horaisinay ao anatin'le échelonnement dia ny mois d'août. Facture zany hoe ny consommation juillet facturé au mois d'août. Averika an'ilay izy hoe miditra ao anatin'ny fiainana andavanandro sy ny fandaminana ara-dalàna ny Jirama manomboka mois de septembre. Donc mipetraka daholo le fitakiana sy ny mety tonga amin'ny fanapahana. Mahery ny 3 arivo eo moa ireo mpanjifa no mbola tsy nahalony io fanjirony tao anatin'izay amiana ara-pahasalamana izay. Efa ela no ny aretan-dreo-ponina sy ny mpampiasa lalana ny faratsiany lalana amin'iny faritra Ambopo iny. Tsy mbola nisy anefa ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana izany. Mitatitra ny vaovao i Mialy Raharinombana sy Manora Andriamalala. Velotaraina ireo mpamily sy ireo mpampiasa lalana mifamezivezy ny Ambopo noho ny fahasimbany lalana eny an-toerana. Efa naharitra fotoana maro no ny aretan'izy ireo faratsiany lalana io araka ny nambaran'ny mpamily fiarakaretsaka sy ny taksi be. Tsy vitan'izay miteraka fitohanana fa mbola mitondra fahatsiantoka ihany koa izany. Tsy mbola nisy anefa ny fandraisana andraikitra nataon'ny fitondram-panjakana sy ny komina hatreto. Minimanao be marenina izy ireo na dia efa menomenina aza ireo olona. Fa nytanina mipetraka ny hoe ny alika mivovoaka nahetra ve ny lara-pahamehana sa ny lalana toy ity izay efa azo atoriana. Manoloana ny lalana ratsy izay misy eto Ambopo ary tena mampijaly tokoa raha ny tena marina. Satria anisan'ny tena miteraka embouteillage le lalana dia ny zavatra mba takiana sy angatahana zany dia hoe mba fanambarana haingana amin'le lalana satria mijaly ny vahoaka eto Ambopo. Indrindrindrindra rehefa le maraina dia eo amin'ny le fandanan'ny mpianatra sy ny mpiasa dia miteraka embouteillage be dia ny farany mety sanatriny zany mety hiteraka accident. Dia le izy koa rehefa ny lalana moa zany ny simba dia matetika ny fiara ny simba satria ny resaka amortisseur ny fikarakarana sy ny fandaminana an'le fiara dia rehefa mandeha foana ny fiara zany ka mandeha amin'ny lalan-dratsy dia miteraka fahatsiantoka rehefa ela. Saiko aloha tena mijaly ny lamanay tapatapaka ny tômôbila mikorotandraotana ny embouteillage koa miteraka olana eo amin'le fiasana zany. Zay tokony havita toro enina lasa toro efatra 5 sisa amin'izao fotoana izao fa mba mangataka amin'ireo mpitondra fanjakana zany mba hanamboatra anazy fa tena mijaly izay taxi be aty Ambopo indrindra fa ireo tômôbila kelikely moa tena sahirana mihitsy miakatra eo amin'le lalana dia miteraka embouteillage be katsany ambany any vao miala terminus dia efa embouteillage zay. Le lalana simba aloha zany tena hita mihitsy hoe manimba tômôbila be le izy moa mila fanamboarana kely zany fa mijaly le tômôbila na tômôbila be ary dia mijaly. Misy embouteillage tena miraikitra mihitsy indrindra moa le heure de pointe maraindray iny. Tsy nitaza-potsy ny fijalian'ireo mponina sy ireo mpamily ny solombavambahoaka tima voafidy eny an-toerana. Niezaka nanamboatra ny lalana simba
ary nitondra izay voatsirambony tanany saika isa-taona izy na dia tsy tompona andraikitra voalohany amin'izany aza tsy kerandray anefa no setriny izany makely zany aposy nataona hoe satria za nahatsinona nao an'le lalana tery ambony tele nataony namako hoe tipitopika iny volananako iny zavatra ataoko zara manao tsy alefa mba misy tipitopy toy zay zavatra tsisy atao nin'olona rehefa manao zareo tonga dia any zay kosa hoe any amin'ny projet mpanjakana na vola budget mpanjakana ke ine ingénieur ke zay fatana raha bétonné na armée hoe tsy maninona mihitsy fa le vola kely any aposy mba bedina dia tipitopy ny vitanay fa zay izy mba ataoko hoe aloha mba samby hoe tsy fanentsika aloha malagasy mba iray a mba rehetona fa ho lasa lavitra tsika mba fitaritry ny any ivelany fa aloha zay ampandroso mampaleo no fiana zanatsika ny akonatsika zay ny zavatra mba ingaviana aloha mba tena tsisy an'izany fa ampandrosany ty tamin'ny malalatsika ty any amin'ny faritry boeny dia misavorovoro androany leo mpitatitra ho Mahajanga manoloana ny fomba fiasa zay napetraka ny teo anivon'ny tompo fiantsonan'ny fiara nanao fanadihadiana mikasika an'izay namana mpanao gazety any an-toerana samy marazafy mamonjy nanao ny fitokoana ino maran'io ny mpitatitra teto amin'ny gare routière teto Mahajanga ny antony dia noho ny fametrahana ty resaka guichet unique ty atrano ny olana dia maro ireo menimeniny na ny mpandeha indrindra moa fa ny mpamily makasika an'izany fametrahana ny guichet unique izany itsi-andaniny ny resaka visite teknika ihany koa izay nambara fa tokony hijery ny fiara isanandro nefa dia tsy hita eto izy io nisy resaka sécurité routière mikasika ny hoe mianara-pahasalamana eo fa tsisy visite teknika koa fa elaela zay fa le izy zany mody apetraka ho a le zavatra dia hikalmena antsika fotsiny nefa le ambadika anao zavatra hafa raha ohatra ka hariva atsika mandeha tazomindreo mivavahady eto andoha 9 arivo zay raha misy resi rehefa tsisy resi azy aloha dia ambelao reo ndreo manakana an'le voiture tsy mandeha hariva eo satria kolikoly aminakay zany hoe vola efana tsisy taratasy zany manao dedete tsika 2 arivo belbaka tsisy resi rehefa tsy anao reo dia voiture jiaby tsisy miboaka eo aza misy manefa 9 arivo niany resaka fandoavana vola tokana nataontsika hoe guichet unique ny olana eto ka natonga azy ireo nitambatra tao anatin'ny fikambanana mpitatitra iray eto Mahajanga tafiditra ao anatin'izany ny régional ny bajaj ny taxi ny bus ary ny sotra nasionaly nanome fampitandremana ny fanjakana izy ireo amizao amboletra ataony reto macroto reto zany eto amin'ny faritra misy anay zany tena tsy mahafaly anay zay zany tena marina satria inona ny antony zavatra rehetra ne raha misy fanatsarana dia tokony isy fampiresana fa ty zany tsisy fampiresana mahitsiny fa tonga dia fa latsaka zany ry zareo tonga dia manao zay saim-patandreo ka antsojay zay ataondreo aminay io dia zany tena tsekenay ary toerinay marindrano eo antsojay ataondreo io ka zaga hainay amindreo raha tsisy marimatra raisana fifanarana aminay andesindreo entandreo zany ny materiel andreo dia miverina reo satria makoto zany fahafantarako azy any Antananarivo any analamanga faritra analamanga fa tsy faritra boeny ka inona moa zany no mahatonga zavatra hoe ny faritra analamanga zany no ibaiko sy andidy aty amin'ny faritra boeny zay ne zavatra napetraka ny président hoe décentralisation fa maninona moa zahay tsy afaka misitraka anatin'ny faritra misy anay fa olo-kafa no hitantana sy hisitraka eto atao fitadiavam-bola sy fanangonan-karena zany eto aminay dia efa vita ny ataondreo dia zay mandeha mody amizay dia ahoana ny afaranay rehefa avy eo ka amizay zany dia tsy manaiky an'izany tanteraka zay fa toherinay hatramin'ny farany io izao zavatra zao itsi-andaniny dia manay ireto mpamily sy ireto zotra nasionaly ireto sao dia misy ifandraisany amin'ity resaka guichet unique ity ny tompony andraikitra eto amin'ity gare routière ity mbola hitoetra amin'izay vaovaon'ny fitanterana izay hatrany sika amin'izao fiverenany zotra nasionaly sy régional zao dia miezaka hatrany manatsara ny lamina rehetra eo amin'ny tompo fiantsonana ny tompony andraikitra iny amin'ireny gara ireny nanomboka tamin'ny alatsinainy teo dia nanomboka nyroso tamin'ny fandaminana vaovao ny teny amin'ny tompo fiantsonana fasany garana teny nanao ny fanadihadiana injavandre maefa sy Mathieu Prince tompo fiantsonana etsy amin'ny fasankarana ny ovaloka nanomboka androany ankoatra ireo fiamperaram-pahasalamana izay efa mipetraka eny an-toerana dia napetraka androany ny tunnel désinfectant
ireo mpandeha rehetra hiditra amin'ny toeran'ny fiantsonana dia mandalo eto avokoa. Fisoroana an'ilay aretina aloha dia ao tsara, moa milamina koa ny fahitaminana raha par rapport ny teo aloha izy mahafinaritra amin'izao satria tsy dia misy korotana milamina tsara ny mpandeha normal. Tombontsoa azoko amin'ilay izy dia voalohany vao miditsy aloha dia manasa tanana daholo izay na voyageur na olona anaty colis. Dia faharoa mba ataoko milamina kokoa izy nasiana an'iny mba sady en sécurité fidirany amin'ny vavahady. Protéger aloha zany le olona le hitsofoka aloha hitsofoka teto. Faharoa le olona rehetrarehetra mpandeha ato koa moa zany dia fa mba anisany hoe protéger farafaratsiny voasakany eo zany mba sanatria hoe misy virus me hoe mipitipitika kely tany dia izay zao ny fahaizako anazy. Mahatratra hatramin'ny arivo isan'andro ny mpandeha eto amin'ny tobo fiantsonan'ny fahasankarana hatramin'ny sokafany indray. Tsy ny fanajana ny fepetra-ara-pahasalamana ihany no nahavaozina fa misy ihany koa ny fampahafantarana ny rehetra ny saran-dalana sy ny lamina rehetra ahafana mandrindra ny fitaterana. Voafetra ihany ohatra ny olona afaka miditra ao amin'ny tobo fiantsonana. Ho an'ilay mpandraraha zany ato amin'ny tobo fiantsonana dia mpandraraha ara-dalàna ary telo isaky ny birao. Faharopan'ireo hoe mpandraraha mpanera moa ilay mahitsy azy nefa dia mpandraraha ilay izy izay tsy manana badge amin'ny coopérative izay sany zany dia tsy tafiditra ato. Ary ato zany dia mafisika fa tsisy tsony le fisintomanentana fisintoman'olona tsisy tsony zany loatra eto. Ary tazoninay zany zay fanarahan-dalàna zay le fisintoman'olona ny velany le mpangala posy sy ny namany. Misy ihany anefa ny sakana madinidinika tsy ahafahan'ireo mpitatitra manao ny asany araka ny tokony ho izy toy ny faratsy ny lalana eny amin'ny faritra manodidina sy ny fahasemban'ny fototra-avitrasa eny an-toerana. Dia ny etaetanay ngamba misy ihany satria raha jerena zao ny embouteillage makety amin'ny faritra fahasankarana tsy ny ato amin'ny parka itsony ny mahatonga ny embouteillage fa ny lavaka be zay amin'ny lalana makety amin'ny fahasankarana ka manainga anareo fitondram-panjakana zahay satria ho avy ny fahavaratra dia mba hijery akaika an'izany fanotorana ny lalana makety amin'ny fahasankarana ilana amin'ny embouteillage sy ny fahasahiranana. Manarak'izay ihany koa raha ho avy ny fahavaratra dia hoenjana be ny atao amin'ny fahasankarana satria ao anatiny amin'ny anaram-pahasalamana dia mingavy fitondram-panjakana mba hanototra hanao ny terrassement atao amin'ny fahasankarana. Vaovao ny fanabeazana sy ny resaka sosialy dia iray amin'ireo akany izay mitaiza ireo zaza tojo fahasahiranana eny anivon'ny fiarahamonina ny eny amin'ny akany felana maitso eny Morondava-Bombao eny. Nisy ny asa sosialy izay nataony ty fikambanana mpanao asa soa ity teny an-toerana androany maraina mialy rary nombana sy manora andre malala. Ankizy miisa manodidina ny 70 ao amin'ny akany felana maitso eto Morondava-Bombao no nahazo fanampiana ratsakafo avy amin'ny fikambanana mpanao asa soa androany. Ady eo amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza voateraka ka hatramin'ireo zaza 420 volana no antony izany hetsika izany. Fanomezana céréales sy nouilles instantanées ho an'ny ankizy sy ny zaza dia izay ny eto amin'ny akany felana maitso. Fiaraha-miasa ilay izy satria samy fikambanana mpanao asa soa na ny Rotary Club na ny Lions Club izay tsy hoe mpifaninana velively akory fa mitovy ny tanjona izay samy tratrarina dia ny fanampiana sy ny fifanampiana eo amin'ny samy mpiarabelona. Tsy andro an'ity aloha dia ny ady amin'ny tsy fanjariana ratsakafo eo amin'ny zaza no lohahevitra ny hoentinay. Efa nanomboka tamin'ny taona 477 no nijohony ity ankany felana maitso ity. Ankizy maro no efa notezena sy nobeazina tao an-toerana. Ankizy manana olana eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny fianakaviany avokoa no raisina ao amin'ity ankany ity. Vehivavy niarany erisetra tany anaty tokantrano kosa no manampy ny tompona andraikitra ao an-toerana amin'ny fanabeazana azy ireo. Ny zaza raisina eto amin'ny ankany dia ireo le zaza ohatra marary mafy aloha ny reniny le voateraka zany dia ao koa le zaza aterin'ny fokotany na polisy na gendarme le zaza le mirenireny tsy hitaneny hoe tsy fantatra zay fiaviny tsy fantatra ny ray aman-dreniny dia reny koa raisina indray aloha mandra-pahitany zay famiyany dia ateriny fianakaviany aty koa fa tsy vitany. Ndraindray matetika reny le zaza hoe kambotiray na kambotireny reny dia ndrenibeny manatitra azy satria apetraka any amin'ny renibeny dia bebe nefany efa antitra tsy miasa tsy manao inona dia malahelo izy dia maheno izy hoe ny zaza eto zany dia zaza manana ny tantarany zay tena hoe ao anatiny hoe ka difficile. Dia misy koa le zaza le hoe en danger ohatrany hoe misy placeny tribunal
nisy zavatra nataony tany. Niara-nientana tamin'ny fanaovana ity asa sosialy ity moa ny Lions Club Ambohibolak sy ny Rotary Club etsy Ivandry. Eo amin'ny maresaka any ivelany dia manomboka tsy voafehitsy indray amin'izao fotoana izao ny fiparitahan'ny coronavirus ao la Frantsa ao. Zava-doza no mitranga ny atoerana araka ny tady baovao ofisialy. Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince. La bataille contre le Covid est de nouveau engagée au CHU d'Angers. Ray volana teo eo zay nanomboka niakatra tsikelikely indray nisan'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretana coronavirus ao Frantsa. Raha ny atotanisany voaka farany dia tafiakatra 5,000 sy iray alina be zao ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretana Covid-19 any atoerana. Efa mihoatra ny 10,000 kosa ireo olona voan'ity arety mandringana ity tao anatin'izay fiverenany fiparitahana izay. 450 ireo namony ainy ao anatin'ny 420 ora. Raha toa ka 223 alina ireo lavo hatramin'izay niverenany ity virus izay. Isan'ny fepetra vaovao averina petraka indray any atoerana amin'ity farany herinandro ity isoroana indrindra ny fiparitahany ity virus ity indray. Le scénario catastrophe tant redouté par ces professionnels à peine remis de la première vague. Dia izay vaovao ny coronavirus tany la Frantsa izay ny koa tompo klasy tompo vavy no namarina tanteraka ny fampalalam-bo Vaovao MBS tamin'ity herinandro ity. Ankasitrahana feno ianao tsy misaraka aminay, ankasitrahana ihany koa ny mbola fahazotoanao sy ny fiarahanao amin'ny MBS hatrany. Ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka ary manome fotoananao iray amin'ny herin'ny alatsinainy ho avy izao ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bo Vaovao Mirarisoa.